professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny Vaovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. ny fampalalam-baovao. VTI manolotra anao ny fampalalam-baovao. Hitasotra ny finiavan'ny mpitondra hiasa ho an'ny vahoaka sy hampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fanatanterahana ireo velarano 12 izay nisokajiana ho dimy mazava tsara. Tamin'ity herinandro ity naroso teny anivony anteny meram-pirenena ny politika mpanjakana akabendy. Teboka maro anatin'izany no maneho ny fahavonona izay efa nambaran'ny filohan'ny repoblika. Mizotra araka ny tokony ho izy ny fandraisana ireo traboina vokatry ny fiotsahan-tany tetsy ampamarinana. Efa azo itoerana ny toeram-ponenana eny Iarnarivo sy ny vilazoary Andotapenaka ho ireo traboina. Fiara vaventy telo no nahiditra Fevrier atoandro io no ny fatratrarana azy ireo ny taona tany amin'ny tofanany tany etsy Tsarasotra. Tsy nanana fahazon-dalana ny tompon'ny tany raha ny fanazavana. Distrika enina no mbola ahitana valanaretina pesy tamin'izao fotoana izao, hoy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Tokony hitandrina ny rehetra fa mbola anatin'ny vanim-potoanan'ny pesy Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ary farana nahiditra mponja mandrapahafatiny ireo 7 voaroaroa tany Tunisia mikasika ilay fanafiana tao Bardo sy Sousa. Saika afa-po tamin'ny didin'ny voaka ny mponany an-toerana. Ny andindindreo avy hatrany. Klasy toboko vavy falmerabantsika rehetra tonga soindray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao alina izao ary manasa anao anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao hitasoritra ny finiavan'ny mpitondra hiasa ho an'ny vahoaka sy hampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fanatanterahana ireo velarano 13 izay nisokajiana ho dimy mazava tsara. Tamin'ity herinandro ity naroso teny anivony anteny meram-pirenena ny politika mpanjakana ankabendy. Teboka maro anatin'izany no maneho ny fahavononana izay efa nambaran'ny filohan'ny repoblika Asa Fatsikabary. Fampanantenana maro no tanteraka ato anatin'ny herinandro vitsy. Matoan-dahatsoratra Fevrier Ravaly. Ahitana taratra ny fahavononana hanenjika ny fahatarana Madagasikara amin'ny lafin'ny fampandrosoana ny politika mpanjakana ankapobeny naroso ny praiminisitra lehiben'ny governemanta teny amin'ny anteny meram-pirenena ny fiandohany ity herinandro ity. Voanja ny 570 amin'ny lalam-panorenana tonga teny amin'ireo solombavam-bahoaka mialoha ny fataperan'ny fotoam-piasan'izy ireo ny politika ankapoben'ny fanjakana ho tanterahana ao anatin'izao fitondrana vaovao izao. Hitasoritra anatin'izany politika havadika ho programan'asa izany ny velarano nataon'ny filohan'ny repoblika. Misongadina voalohany amin'izany ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana eo amin'ny sehatra rehetra. Afaka roa volana ahatonga angidimby miisa 5 ny fanjakana iadina amin'ny tsy fandriampahalemana. Raha toa ihany koa ka olana fandre matetika ny tsy fisian'ny solika na fitaovam-pitaterana ampiasain'ireo mpitandro ny filaminana amin'ny asany. Laza ny filohan'ny repoblika nandritra ny filakevitry ny ministra farany teo fa ho vatsiana fitaovam-piadiana, fiarakodia ary moto ireo mpitandro ny filaminana ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany amin'ny atsakany sy andavany. Ho atsangana ihany koa ny fonja vaovao manana arofenitra manokana na prison spécialisée de haute sécurité hitanana ireo izay nanao heloka behivavy toy ny vonon'olona, alatromby, fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny ady amin'ny fakana ankeriny izay tsy maintsy horavaina ireny tambazotra ireny ho hiatrany ny filohan'ny repoblika. Tsy maintsy azona vokatra tsara atao anatin'ny enim-bolana, anatsara sy amerenana ny fandriampahalemana, an-tanan-dehibe sy ambanivohitra. Manoloana ny lozany tranga teny ampamarinana sy ny manodidina. Nandray ny andraikiny avy hatrany ny mpitondra namindra ireo mponina eny an-toerana. Etsy amin'ny vilazoary Andotapenaka sy any Iaranandriana Ambohitra Atrimo, izay tanin'ny ministeran'ny fanajariana ny tany, toeram-ponenana ary asa vaventy no namindrana azy ireo.
Toerana maro eo amin'ny manodidina ihany koa no tandidomindoza ka tokony handraisana fepetra. Ponina any amin'ny 7,300 tafo no voakasika ka tokony afindra toerana. Efa nomena ny baiko amin'ny anatanterahana audit amin'ireo fahazon-dalana anorina eny an-toerana, indrindra ireo tandidomindoza. Ankoatra izay, hita soritra ny finiavan'ny mpitondra hanova endrika ny fitantanana ny firenena ary amerina ny fitsipim-pitondran-tena mendrika tokony hanana ny tompon'andraikitra tsirairay avy. Hita izany tamin'ny fanasaziana ny mpiasam-panjakana teo anivon'ny Ministeran'ny Paositra sy ny Fifandraisan-davitra sy ny mpamiliny, ny sisika sy ny songon-dalana. Baiko efa nomena azy ireo raha tsy haivona ny tsy hampaneny larson eny an-dalambe. Anisan'ny fepetra niraisina nandritra ny filakevitry ny minisitra ny alakamisy lasa teo ihany koa ny tsy tokony isin'ny fandaniam-potoana sy fandaniana amin'ny antony tsy makaiza loatra ataon'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Tsy ho azon'ireo mpiasam-panjakana tao intsony araka izany ny manatitra na mitsena lehibe na androm-panjakana tonga na koa andeha amitahiraka any ivelany. Mbola maneho izay finiavan'ny fitondrana hiasa ho an'ny vahoaka izay ihany koa ny atongavan'ireo sambo mitondra ny vary amidy mora manerana ny nosy afaka 2 herinandro eo eo. Atsangana eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika, ny birao handray ny fitarainan'ny be sy ny maro mikasika ny fomba fiasa eny anivon'ny sampan-draharaha-panjakana rehetra. Ataony fanadihadiana ary ampitaina ny tompon'andraikitra rehetra voakasika sy ny fitsarana ny raharaha. Ity paikady ity izay antenaina sy azo antoka fa ampiaina tsikelikely ary anafoana ny kolikoly eny anivon'ireo rafitra samihafa misahana ny raharaha-bahoaka. Raha ny hita aloha hatreto, voatana ny fanambaran'ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisan'ny fahefana, asa fa tsy kabary. Izay ny mifaraka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia mizotra araka ny tokony ho izy ny fandraisana ireo traboina vokatry ny fiotsahan'ny vato tetsy Ampamarinana. Efa azo itoerana ny toeram-ponenana eny Iarnarivo sy vilazoara Andotapenaka ho ireo traboina. Ny lafiny fitaterana sy ny tsena ankilany no mbola andrasana vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra isan-tokony. Ivry. Milamina amin'ny ankapobeny ny toeram-ponenana ndraisan'ireo traboina vokatry ny fiotsahan'ny vato teny Ampamarinana. Efa tomombana ny fampitaovana samihafa mamalo ny filana fototry ny traboina ho an'ny vilazoara Andotapenaka nandritra ny fitsidihana nataon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, toeram-ponenana sy ny asa vaventy androany. Manaraka ny fenitra ndraisana vonjomaika ireo traboina ihany koa ny foto-drafitrasa raha ny fanazavana. Misy koa io mahafinaritra, madio, mandeha tsara ny jiro, saza telefona, mampirehitra jiro, mirehitra ny rano misy, dia misaotra anareo mikarakara. Tsisy fahasarotana fa miandry ny décision fanjakana hoe anareo afindra ary, nareo afindra aty, dia miandry an'izay zany zay. Roa zany tena ato, dia izay fotsiny ohatra hoe izay soutien familial fotsiny manampy anareo mandraparo ny ato amin'ny ilany indray vady anapony ary ambadiky dia efa-dary anankiray vatatoanay zany indray. Mitohy ankilany fampanarahan-dalàna ny toeram-ponenana eny Iarnarivo, taorian'ny fahazona rano fisotro madio, miandalana ny famatsiana herinaratra. Ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy, izay miandraikitra ny fanomezana ny trano. Miantso ny tompon'andraikitra misahana ny fanamorana ny fitoerana kosa ireo traboina. Teboka vitsy no mbola andrasana vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra isan'ny tokony. Ankoatra ny hoe misy tsy mombana kilotry ny hoe tafo mitete, varavarana mbola tsy mihidy, dia ny fitaterana. Satria eto hatrany Ambohidratrimo hatray to aloha ohatra mbola tsy nahita tomobile hoe hitatitra anay hatrany, dia eo koa ilay hoe tsena. Misy episy ery madindinika ery epiteria ery amin'ny fokotanin'ny Iarnarivo fa somary lavitra ary voafetra ny zavatra hita eny. Farany angamba le resaka hoe procédure, condition afahana misitraka tanteraka n'ilay trano mora zany amin'izao no somary andrasana kely. Rehefa tonga angamba izay dia ho tafapetraka soamantsara daholo zany ny fianakaviana ray amanontolo ety amin'ny trano mora ety Iarnarivo. Manamora ny fitoeran'ireo traboina eny Iarnarivo sy eo amin'ny vilazoara ihany koa ny BNGRC. Misy ny fampitaovana ho an'ireo olona rava-trano nandritra ny loza. Mampametra-panontaniana ireo traboina ankilan'ny fepetra maharitra ho raisina momba ny famondrana sy ny fiahiana azy ireo ka hanaova ny antsoavo amin'ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony. Fa fiara vaventy telo no nahiditra Fevrier io atoandro io no ny fatratrarana fanotofana tany tsy nahazoana taratasy fahazon-dalana tety sy tsara sotra. Ivoaka amin'ny herinandro ho avy izao kosa ny sazy mikasika ity raharaha ity. Fanadihadiana.
Fiara vaventy efatra no tratra nanao fanotofana tany tsy ara-dalàna tetsy amin'ny sampanana Tsarasotro Maranio. 3 tamin'izy ireo no voasambotra iray nitsoaka. Raha ny fanazavana, taratasy fangatahana norona no nananany tompony tany fa tsy nisy ny taratasy fahazon-dalana. Nahiditra Fevrier avy hatrany ireo fiara 3 ireo, ary efa manao ny fanadihadiana eo anivon'ny ministeran'ny fanajariana tany, ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Raha ny fanadihadiana no kasaina hanorenana fodrafitrasa ity tany totofany ity izao tratrany teo anivon'ny MHDP izao. Ny alatsinainy izao kosa no ivoaka ny sazy mikasika ity raharaha ity. Nandefasana interdiction de remblai na tsy fahafana manototra tany avy hatrany ankilan'ny teny an-toerana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mananika ny 30 volana amin'izao fotoana izao ny vatsim-pianarana tsy voalohan'ny fanjakana amin'ireo mpianatra any Chine voakasik'izay. Maro amin'izy ireo no tsy nahazo diplôma vokatrio na efa navita fianarana azy. Raha avy hatrany fanadihadiana. Taona maro lasa no sy ny fandoavana vatsim-pianarana farany na ny bourse avy amin'ny fanjakana malagasy hoy ny fikambanany iray aman-dren'ny mpianatra Androany. Eo amin'ny 30 volana eo hatreto ny tsy mbola voaloatra ny fanazavana. Ka ny ray aman-dreny tsy afaka hiantoka an'ireo mpianatra ireo raha ny tena marina. Ny akamaroan'ireo dia ray aman-dreny sahirakirana eo amin'ny fiainana ny ray aman-dreniny. Betsaka nefa tavaverina eto Madagasikara. Tavaverina izy na vita fianarana fa tsy nahazo ny diplôma satria tsy voalondrosa dia tsy meny université ny diplôma. Kanefa ny visa tapitra ary tsy afaka mitady lalakafa. Le ankizy hoe inona no atao? Tapitra ny visa dia hiditra any am-ponja. Dia ho an'ireo mbola mijanona any misy ny mbola tsy navita zany. Dia mbola miezaka ihany izy manohy raha ohatra hiantrano université izy mbola afaka manohy. Dia ny sasany navita azy fa mbola hoe miezaka manokana ohatra ny anay izao zanakay dia miezaka manokana izy hoe tsy maintsy hitady vola anefana ny otrosa io na avita ny fanjakana malagasy na tsy avita fa tsy maintsy atao izay azahoana an'le diplôma. Ny taona 2024 no nambaran'ireto farany no nanomboka tsy nanara-dalàna ny fandoavana ny bourse amin'ny mpianatra io. Miaritra hatrany ankilany ny fepetra ny raisy ny fitondram-panjakana ny taona 2024. Ny bourse ny gouvernement malagasy zany na aiza na Chine na France na Canada tamin'ny 2011-2012 taom-pianarana 2011-2012 zany farany nandefasana ankizy fa tao aorianan'izay dia ny gouvernement mihitsy ny conseil de gouvernement mihitsy nanapaka hoe tsy mandefa mpianatra tsontsika naiza raha ohatra ka ho an'ny hoe bourse gouvernement malagasy. Mandeha kelikely zay manko izy ohatra hoe atsiako ohatra hoe amin'ity taon'ity ohatra hoe 5 mois mety ho voalohan'le arakarak'le vola zany mandeha kelikely foana hatramin'izay zany fa tsy hoe tonga dia vita ny taom-pianarana iny dia vita le anona fa mandeha kelikely foana. Avy amin'ny fanjakana ny ivelany avokoa araka izany ny vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra eto amintsika hatreto. Vitsy hoarina amin'ny fangatahana nefa izany hoe eto anivon'ny Conabex misa mahery ny 500 isan-taona ny fangatahana tonga. Any Maroka kosa ny vatsim-pianarana maro indrindra izay mahatratratra amin'ny 550 tamin'ny taon-dasa. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana kosa indray, distrika enina no mbola ahitana valanaretina pesta amin'izao fotoana izao. Tokony hitandrina ny rehetra fa mbola anatin'ny vanim-potoanan'ny pesta i Madagasikara amin'izao fotoana izao, hoy ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Fanadihadiana. Raha ny tazo sy ny gripa ary ny kitrotro no maresaka teny amin'ny fiarahamonina sy tamin'ny fampalalam-baovao manerana nosy tato ato, tsy foana akory ny valanaretina pesta. Porofon'izany, olona 720 no namony ainy teo anelanelany ny 2 aogositra 2024 sy ny 2 febroary 2024 raha ny tatitra azo avy eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Zao fotoana zao zany mbola dia arahamaso tsara mihitsy. Maninona no teneny hoe arahamaso satria mbola misy foana ireo tranga izay mampiahy faritra resantsika raha hijerytsika hoe Akazo be eny amin'ny faritra misy eny Moromani, ny faritra any Bongolava. Reny dia mbola misy an'ilay voalavo ary io voalavo io tsy ho afaka raha tsy madio ny tanànantsika. Isan'ny mahasarotra ny fifehezana ity valanaretina ity any amin'ny faritra ny tsy fanantonana ireo marary ny toeram-pitsaboana raha ny fanazavana. Ho an'ny eto Antananarivo, ahina ny mety iverenan'ny aretina raha ny loto sy ny fako iainan'ny mponina amin'izao fotoana izao.
ny distrika ny Manandrina, Tsirono Mandidy, Ambositra, Moramanga, Arivonomamo, Manjakandrina no ahitana trangana pesta. Olona 700 no ahina amin'izao fotoana izao manerana ny nosy. Fanamoaka noty ny teo anivon'ny Ministeran'ny Fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro manamafy ny tsy ahafahan'ny olona rehetra mampiasa fiara manana fitaratra mainty na matroka eto Madagasikara. Lalàna izay efa nipetraka hatramin'izay saingy goragora ny fampiarana azy. Fanadidina entiny mampionona Rakotoarson. Tsy natao an'ny olona rehetra ny fampiasana fiara manana fitaratra matroka na mainty eto Madagasikara araka ny didim-pitondrana laharana fa 170 tsipika 430 tamin'ny 17 Marsa 170 mifehy ny lalàna fifamoivoizana. Didy izay goragora ny fampiarana azy teto Madagasikara hatramin'izay. Saika lasa irona ny olona maro ny fampiasana azy na eo aza ny fisiany io didy io. Manoloana izany, namoaka naoty fampatsiahivana sy fampitandremana ny amin'io didy io ny avy ao amin'ny Ministeran'ny Fitaterana, ny fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro ankehitriny. Voalaza mazava ao anatin'izany fa ireto avy ireo olona voasokajy ho afaka mampiasa izany eto Madagasikara. Ireo lehibe ny andrim-panjakana, ny parlemanta, ny mpikambana eo anivon'ny governemanta, ireo diplomaty sy masoivo eto an-toerana, ireo manambonina ireo tompon'andraikitra voalohany eny anivon'ny faritra sy ny tompon'andraikitra mpanatanteraka eny anivon'ny faritany. Toy ny raharaha fanondranana andramena nataona sambo filahinana tany amin'ny Kapy Masoala kosa indray. Nalefa ny ambalatavoangy ireo 12 lahy tao anatin'ilay sambo voalaza ho tompon'antoka tamin'iny raharaha iny. Andrasana ny valin'ny fitsarana azy ireo sy izay mety ho petsapetsa ihany koa amin'iny raharaha iny. Mampiona Rakotoarson hatrany. Nahitana teratany sinoa, Pakistan, Thaïlandais ireo 12 lahy nahiditra ponja vonjimaiky eny ambalatavoangy taorian'ny fampiakarana fampanoavana azy ireo teny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany nanaovana famotorana. Izy ireo izay voatonona ho tompon'antoka tamin'ilay raharaha fanondranana andramena tany amin'ny Kapy Masoala tamin'ny alalan'ny sambo filahinana izay efa notanterina imbetsaka teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV. Raha iverenana ny zavanisy momba ity raharaha ity dia ny fanenjehan'ny mpiandry sistany sy ny tafika ary ny fiadidian'ny primatura ity sambo ity efatra amin'ny volana Novambra 2024 ary efa tratra tamin'ny 14 ny volana Desambra saingy mbola tafatsoaka niaraka tamin'ny andramena. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia efa nisy ny fifandonana teo amin'ireo tantsambo sy ny mpiandry sistany malagasy izay nahatonga faharatran'ireo tantsambo izay tsy maintsy namonjy tobim-pahasalamana tany Antalaha, toerana nandraisa-potsiny azy ireo. Ilay sambo kosa nisy tonona ho Toamasina. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitry ny fitsarana amin'ity raharaha ity sy ny fitohizan'ny fanadihadiana amin'izay mety ho piraipetsapetsa amin'ireo tompon'antoka amin'ny fandrombana ny harem-pirenena malagasy ireo. Tany mandrindra ny 530 hektara ao amin'ny distrikany Maroantsetra no misy olon-tokana mikasa ak. Tany izay efa vita titra sy misy fodrafitrasa maro araka ny nambaran'ireo mponina. Fanadihadiana entiny Henri Florian. Filanjana sorabaventy no nasehon'ireo vahoaka miperaka sy mampiasa ny tany manodidina ny 530 hektara ao amin'ny fokotany Ambody Vaovao, tanàna 4 kilometatra, tsy dirina ny tampo-tanàna ny Maroantsetra. Antony, ny fanoheran'izy ireo ny fibodona ataon'ny mpandraraha iray aka ny tany izay efa vita titra sy misy fotodrafitrasa maro. Adilakoro ilay natao taminazy ity. Fa raha ndraiky zay tompo-tany ndraiky nanjarovaroaka nialaka taninay jiaby efa tsy lakoro fao ilay ndrabezinjare fao jusque taninay jiaby. Ary ny tany efa vita titra ohatra ilay voalazan'ilay taloha teny tany efa borny. Kela magaga zay eza amin'ilay tanimboana eny tompo-tany ny ilay tsy tompo-tany amina tany zay tompo-tany roahiny rahanay jiaby alainy. Eza raha vilomanay. Afa hela malao zeny ny tany ny belahinay ary indrindra malao mahifasana aby ty. Olo maventy ny andra fitany ty zany zareke ary ny ampandova zay ny reto aby. Ka zahay tsy haneky rahanay alain'olo. Ampandova. Indrindra fo zahay manana titra amin'ny tany. Angataka ny fitondram-panjakana fo izy ka raha mety zay Ambody Vaovao. Misy ankehitriny ny andian'olona mangataka io tany io averina amin'ny fanjakana araka ny tsy volana 470 ohatra 120
izay milaza fa raha tsy ampiasain'ny tompony ny tany ao anatin'ny fotoana voafetra na koa tsy hita ilay tompony, azo ataony mamerina ny tany ho tany-panjakana. Nanamafy anefa ny teo anivony setry ny fanana ny tany izay efa nandefa iraka any an-toerana fa tsy afaka omena ny fanjakana ny tany raha toa ka vita titra mazava sy efa nazarino ireo vahoaka ireo. Ny marotsitra zany dia ohatran'izay zany no fanirian'ireo olona ireo dia nalefa taty aminay moa ny fangatahana dia ny zavatra nataonay alohany hamerenana an'izany tany zany no tany-panjakana dia tsy maintsy atao ny fitsiriana. Dia nataonay zany ny fitsiriana kanefa moa rehefa tena hita tokoa sy teny atoerana dia amin'izay eo mipoitra avokoa fa misy tompony le tany le tompony mihitsy no mipoitra. Dia raha izay ny zava-misy dia tsy maintsy tsy afaka tonga dia ho averina amin'ny fanjakana zany ary ny tany ireny satria ny tsara ho marihana aloha dia rehefa tany misy tompony dia tsy tokony itsony voahozongozona raha tsy hoe le tompony anga no manao an'ilay fanararotana zay hoe avelany eo fotsiny izy dia tsy ampiasaina. Tsara ho marihana fanondrony ihany koa dia tsy maintsy alefa any amin'ny filakevitry ny minisitra ny famerenana an'ireny tany ireny vao tavaverina fanjakana malagasy arakaraka ny refy moa zany. Miandry ny valin'ny fanadiadiana izay natao ny sampandraraha mikasika ny fananany tany araka izany ireo mponina ny toerana mba tsy haveriny ny taniny izay efa navitany titra sy nonenany amampolo taonany maro. Izany amin'iny fa mialohan'ny anarana ny toy ny fampahalalam-baovao fa toy ny mikasika ny fanokanana ny votoeram-pitsaboana JCR sy ny maresaka iraisam-pirenena dia ireto misy dokavatra. Je propose une prime de 1000 livres par semaine jusqu'à sa capture, mort ou vif. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tu as vu la mort de près, c'est pour ça que je t'ai choisi. Vous ne voulez pas savoir qui est derrière le masque? C'est quelqu'un de bien entraîné. C'est ce que vous aviez prévu? Oui, bien sûr. Misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao. Ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina eny fa na ny lehibe ihany koa ary matsiro sy mampazoto homana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Araky ny bande-annonce teo iny dia ny Robin de Bois indray ny horonan-tsary ho araintsika anioalina eto amin'ny Kolo TV. Fa fitoeram-pitsaboana tokana manerana ny Afrika natao an'ny karazam-pitsaboana rehetra ny JCR eny Antsakaviro. Fitoerana hitambaran'ireo mpitsabo maromaro izay mitsabo amin'ny alalan'ny fanafody voajanahary misy eto Madagasikara sy ny fitsaboana vahiny. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity izany ary androany ihany koa no natao ho an'ny rehetra ity fitoeram-pitsaboana ity arory ny fanadihadiana. Tonga eto andrenivohitra ankehitriny ny fitoerana hitambaran'ireo fitsaboana nentim-paharazana na amin'ny alalan'ny zavaboary miaraka amin'ny fitsaboana manaraka ny teknôlôjia izay mivondrona ao amin'ny fitoerana JCR eny Antsakaviro. Tokana aty Afrika ity fitoerana ity ary manome lanja manokana ny fisorohana mialohan'ny fitsaboana. Particularité des centres dia miaraka le médecine anankiroa ary mitondran'ilay olona any amin'ny azona zany hoe fahasalamana hoe équilibre zay zava-dehibe dia io sika mampiasa zany zavaboary zava-maniry zavatra misy rehetra eto Madagasikara dia ampiasain'ilay centre io fa tsy midika zany ka hoe zay ihany fa zay araka le voalaza voalohany teo misy fampiasana fanafody vazaha ihany koa miaraka zany ireo zavatra ireo dia afaka tonga zany olona tsy misalasala misy fahatokisana tanteraka satria amin'izao fotoana izao ohatra hoe andeha fotsiny ianao any amin'ny fitsaboana malagasy dia matahotra anao hoe sao dia tsy lalana tsara
na hoe andeha fotsiny ianao any amin'ny lalana simika dia nefa ny fantatra ihany koa hoe misy effet secondaire misy effet tsy fantatra dia zao zany mitambatra ireo fijabonireo ary anisany tena zava-baovao innovant zay fiteny vazaha eran'ny Océan Indien sy eran'ny Afrika. Hita ato amin'ity fohy be toerana ity avokoa rehefa karazam-pitsaboana sy fikarakarana ny fahasalamana rehetra miaraka amin'ny fitaovana manaraka ny fenitra maneran-tany. Dia io zany ny tena atao amin'ny centre fa mampiasa an'ilay naberiko tao ilay zavatra moderne satria ny zavatra ampiasainao zao dia zavatra dernier cri zany hoe faran'izay farany dia farany mihitsy mbola tsisy manana an'izany eto Madagasikara dia reny ny ahafahana mitidy zany mijery anao en 4D izy zany hoe tena hita ohatrany hoe tena hita maso mihitsy ny ao anatin'ny vatana sy ny rehetrarehetra ao zay ny zava-dehibe dia raha fahita zay zavatra iny satria ny fitsaboana dia manompoka amin'izay dia fitiliana aloha tsy maintsy hoe le bon diagnostic fantatra tsara hoe tia mahazo anao dia fantatra tsara amin'izay fotoan'izay hoe tia ny traitement mety aminao fa matetika sika mitsapatsapa kely hoe bon ty le zavatra dia amena an'ity dia tsy mety dia amena an'ity tsy mety zao zany tena tonga amin'le hoe médecine de précision. Natao zakany sarambabem-bahoaka ny fitsaboana ao amin'ny fohy be toerana JCR raha ny fanazavana. Tanjona ao anatin'izany ny fampitomboana ny tany fahavelomana maharitra. Targetra ny hoe aleo misoroka toy izay mitsabo. Notokanina tamin'ny fomba ofisialy androany fa 6 febroary ity fohy be toerana JCR ity. Fataky ny isan-taona dia miavaka hatrany ny fanamariana ny volan'ny mpifankaty sy ny andron'ny mpifankaty eny amin'ny akordiky. Tolotra maromaro sy fianam-bidy hatra amin'ny 700 no hita eny an-toerana. Fanadidina entiny Michel Aranarsson. Manimanitra fitiavana tanteraka ny eto amin'ny centre commercial Akordig, saika sarina fo no mameno ny tsena. Hita ato ihany koa ny tantaran'ireo mpifankaty maneran-tany na ny Tour du monde et plus belle histoire d'amour. Hanamarika ny volan'ny mpifankaty eto amin'ny centre commercial Akordig amin'ity taona ity, ny tolotra concours photobook. Angalana sary eo amin'ilay photobook anankiroa mipetraka eto aty ambony aty amin'ny étage dia misy publication izay apetraka eo amin'ny page Facebook ny akory izay manomboka androany dia apetrakatsika eo amin'ny commentaire ilay sary alaitsika eto dia izay mahazo j'aime betsaka indrindra dia mahazo fanomezana manokana ihany koa amin'ny farany volana izay zany hoe olazainay eo amin'ny page Facebook sy amin'ny Instagram foana ihany izay anasanantsika moa zany sabone izany satria eo no ahitantsika ny vaovao sy ny tolotra maro isan-karazany omeny ny centre commercial akoho. Amin'ity volan'ny mpifankaty ity ihany koa raha toa ka isaky ny roa volana teo aloha nahita ny Black Weekend teto amin'ny akory. Amin'ity kosa dia tafiakatra hatramin'ny 700 ny fihenam-bidy manomboka androany hatramin'ny farany volana. Ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fihenam-bidy ao amin'ilay toeram-pilalaovana akory milalao. Ny offre hafa sy ny tolotra hafa zany ao anatin'ity volana iray manontolo ity dia aty amin'ny akory milalao raha manjifa crédit zany dia misy 50% omena maimaimpoana zany hoe raha mitondra 10 000 ariary ianao dia mahazo 15 000 ariary tanantsika ihany koa ho tonga ao amin'ny lalao. Hiavaka tanteraka ny fanamariana ny fety mpifankaty eto amin'ny centre commercial Akordig. Ankoatr'ireo azona fanomezana isan-karazany ihany koa ny roue de l'amour izay tsy hita fa tsy eto irery ihany. Sambakan'izay ny fihenam-bidy amin'ireo sakafo eto amin'ny toeram-pisakafoana Mazotoa. Isan'ny andraikitra tsy maintsy antsoroan'ny mpitondra ao amin'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy na ny fimpima ny fitazonana ny mpikabary rehetra tsy zarazara fa ho iray hatrany. Totosan'ny tolakandro teo ny lanonam-pianianana ho an'ny filohan-tsapana be masoandro itosy izay voafidy tantana tsy hiaro io tariketra napetraka io. Mampiona rakoto arsan. Intanatren'ny fikambanan'ny mpikabary malagasy manontolo. Mianina izaho raha maritry ny aina aromano tojony ireny fa hanatanteraka tsakany sy andavany ny andraikitra mahafinoan'ny sampana fimpima itosy ahy. Mianina koa fa hanokana ny herito rehetra hiarovana sy hanamafisana ny mahatokana ny fimpima, hanaja sy hitandrina ny satafototra sy ny fomba fiasa anaty ary ny rafitra ny tanantoratry ny fimpima. Hikatsaka hatrany izay anatrarana ny tanjona sy ampiarana ny filamatry ny fimpima, indrindra eo amin'ny sampana fimpima izay adidiko. Mila velona ny Madagasikara sy ny teny malagasy, mila velona ny fikambanan'ny mpikabary malagasy.
Iandriamatoa raha maharitry ny aina ary mamitody ny rina indray ankehitriny no hitantana ny fikambana amin'ny mpikabary malagasy eny amin'ny komina Bemasoandro Itaosy hatramin'ny taona 2022 taorian'ny fifidianana natao farany teo. Ity farana izay antsoroka ny fitazonana ny soatoavina finosin'ny kabary malagasy sy ny fiarovana izany tsy horava ny fivoarana sy ny fanatotoloana eny amin'ny toerana iadidiny. Misedra olana vokatry ny firongatry ny olitra mpanimba voly na nisy ny légionnaire ny tatsao anatin'ny komina Ankazimriotra. Potika hatramin'ny 200 ny fambolena raha ny fitarainana azo. Tsy hita mazava ankila ny paikady amingorana izany hoy ireo mpisehatra samihafa. Ny mandidina izay indrindra no arainao anatin'ny fandaharana alalino raha mpitso amin'ny 7 raha avy hatrany ny sombon'izay. Nanomboka ny taona 722 niditra teto Madagasikara n'olitra mpanimba voly na ny chenille légionnaire. Miazakazaka ny fitombony velaran-tany rakitra azy tao anatiny 2 taona. Voasokajy ho faritra mena ny ilany andrefa nosy. Ho an'ny faritra Vakinakaratra, lasebatra ireo komuna 7 mandrafitra ny distrika ny Mandoto. Fitarainana tsy latsaky ny 4 isan'andro. Avy amin'ny fikambana ny vondronana tany Tsahanjato no tonga eo anivon'ny ivotoerana. Misahana ny fandrarana ny asa-pamokarana ao Ambodirano Mandoto. Any komina 7 zany zao ohatra hoe eto Ankazimriotra, Mandoto, ao ny Vasina sy Anjomara Martina. Areo zao anisan'ny tena lasibatra be. Fa ohatrany hoe eny Betsoana sy ny sisa zany mbola azoazo ihany le izy, mbola tsy tena ahitana tatitra betsaka zany. Fa na izany ara rehefa mandalo any zany tena anay dia tena efa hita fa misy daholo zany. 70 isanjato ny fahasimban'ny volon-katsaka ho an'ny komuna Ankazimriotra nanaovana fanadihadiny. Kely ny fanantenana amin'ireo foto-katsaka hitoerany chenille légionnaire raha ny fitarainany ireo tantsaha. Ripahan'ny olitra mpanimba voly avokoa ny raviny, ny apembo, ny babon-katsaka sy ny maro hafa raha ny fanazavana. Hatreto dia tena tapitra potika avokoa ny fambolena rehetra fa ny katsaka. Dia raha raisiko fotsiny zao hoe ohatran'ny azo dia tsy hitako hoe atao ahoana le simba alaina avy eo mena ny omby sa avela ahoana efa hita hoe efa tsy hamokatra intsony le izy. Ohatra zao zany le izy rehefa lan'le bibikely lasa atody, lasa hofoy, dia ohatra zao izy rehefa hoaniny le lohany dia potika ohatra zao mihitsy ny lohan'le katsaka ry ambany ery. Tsy azo adin-kevitra intsony raha ny fitarainan'ireo tantsaha ny fiainany vokatra katsaka ao amin'ny komuna Ankazimriotra amin'ity taom-pamokarana ity. Aty ampanombohana dia efa mikatso ny ady amin'ny chenille légionnaire hoy ny fanazavana. Tsy manana ny angom-baovao feno sy ny hoenti-manana, hiadiana ny olitra mpanimba voly ny tantsaha sy ireo tompon'andraikitra misahana ny asa-pamokarana eny fotony. Efa misy ihany zany information sy formation atao amin'ny tantsaha nangy le fanatanterahana le tantsaha zany mbola tena sahirana zareo. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena kosa indray, nahitra mponja mandrapahafatiny ireo 7 tany Tunisia mikasika ilay fanafiana tao Bardo sy Sousse. Saika afapota amin'ny didiny voaka ny mponina ny antoerana. Fanadidiny eo amin'ny sariny France 24. Nivoaka io maraina io ny didim-pitsarana mikasika ilay fanafiana roa tao Tunisia izay nahafatesan'olona 80. Sazy miditra mponja mandra-pahafatiny no nahazo ireo olona 7 Saika afapo manoloana ity didiny voaka ity avokoa na ny andaniny na ny ankilany. Efa nampoiziny mpisolo vava tonga teny antoerana ihany koa io didiny voaka io. Hatreto mbola mifamafao toy ny fanadihadiana. Tsy mbola hita hatreto ilay adonkotrika tamin'ny fanafiana iny saingy raha ny loharambo avao ahina ontsoka na efa namoiny ihany ty farany. Nandritra ny fampanohavana ny aro tena tamin'ny alalan'ny mpisolo vava ihany ireo nahavana ny loza ary nisy ny pirofona tolotra izy ireo. Fa ka nambavany folo nisy tamin'ity raharaha tao Bardo sy Sousse ity. Raha tsy hivina telo tamin'ireo nanao fanafiana no namoiny ainy. Fa mialohan'ny sarana dia ho averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity anio ity. Mizotra araky ny tokony ho izy ny fandraisana ireo trabona vokatry ny fiotsahan'ny vato tetsy-pamarinana. Efa azo itoerana ny toeram-ponenana eny Arinarivo sy ny eny amin'ny village voary Andotapenaka hoy ireo traboina. Fiara vaventy 3 no nahiditra Fevrier io atoandro io noho ny fatratrarana fanotofana tany tsy nahazoana fahazahon-dalana tetsy tsara sotra. Ivoaka ny herinandro ho avy izao ny sazy mikasika ity raharaha ity. Ary farany mananika ny 30 volana amin'izao fotoana izao ny vatsim-pianarana tsy voalohan'ny fanjakana amin'ireo mpianatra any Chine voakasika izay. Maro amin'izy ireo no tsy nahazo diplôma vokatr'io.
dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy namarana ny fampalalam-baovao tamin'ity anio ity angatritrainy ianao nanao araka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. La 4G Baitelma vous a présenté Ny Vaovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny La vache qui rit ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.